etsika fampivoarana ny zaza hatramin'ny fahaentaonany. Antoka ahatonga azy ireo olombanina ao amin'ny fiarahamonina, afaka handray anjara feno amin'ny fiarikarena. Indro misy teny soratra masina ao amin'ny ohabolana toko faharoa amby roapolo andininy fahaenina manao hoe saro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza ka na dia antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany intsony. Manana anjara toerana lehibe amin'izany ny fanabeazana ny zaza indrindra amin'ny fiainany ho avy, ary izay indrindra no mahazava-dehibe ny fanokanana fotoana mba hanabeazana ireo zaza ireo, fa ny fanabeazana ireo zaza ireo amin'ny mahazaza azy no iantohan'ny fiainany amin'ny maha olona manontolo azy amin'ny fiainany manontolo izany. Dia izay no entina ilazana hoe zava-dehibe indrindra ny fanabeazana kristianina, ary tsy fanabeazana kristianina fa fanabeazana amin'ny maha olona manontolo, ny hanokanana fotoana hanabeazana ny zaza madinika mba hahafahany mivelatra amin'ny fiainana maha izy azy manontolo amin'ny maha olon-dehibe azy indrindra hatramin'ny fahanterana. Ny ray aman-dreny na ny renin-jaza na ny rain-jaza dia samy maniry ho avy mamiratra ho an'ny zanany avokoa. Maniry azy ireo lasa olombanina amin'ny fiarahamonina ao aoriana. Maniry azy ireo kingara-batana sara-tsaina, ary maniry azy mba hanatalenta hoentiny asa ka ahafahany mandray anjara feno amin'ny fiarikarena. Ny ankizy nandaniana fotoana manokana tamin'ny fanabeazana sy ny fampivoarana dia antoko amin'ny fisandratan'ny firenena sy mimponina ao aminy. Ndao ary raha antsika mijery ireo seha-pivelarana efatra lehibe ho an'ny zaza. Ny seha-pivelarana voalohany dia ny fivelaran'ny vatana sy fihetsika, toy ny fahitany, ny fahenony amin'ny ankapobeny, fianarany miaran-doha, mandady sy mitsangana irery. Manaraka ny fahaizany mamantatra zavatra sy mahay ny anarany, ny fahenon'ny zavatra tsapany, ohatra noana, tehipipi, tehikaka sy ny sisa. Manaraka avy eo koa ny fivelaran'ny vavahadin-tsaina, toy ny fahafantarany fanasokajiany tsara ireo fofona, feo, tsiro, ny fahaizany gadona. Eo ihany koa ny fivelaran'ny ratsambatany, toy ny miazakazaka, mitsambikina, ny fampiasany fitaovana. Seha-pivelarana faharoa dia ny fitenenany sy serasera, na ihany koa ny fifandraisany aman'olona, toy ny fitomaniny rehefa mampita hevitra, ny fianarany miteny, ohatra mamerina ny teny heniny na mamoaka feo anairan'ny manodidina. Eo ihany koa rehefa feno heritaona sy tapana izy dia ny fahaizany fanatanterahana baikotsotra, ny fahaizany miteny mba hanehoany hevitra, ny manoratsoratra na dia mbola tsy mazava tsara aza. Ny seha-pivelarana fahatelo dia ny fampivelarana maha izy azy ny zaza sy ny fiaraha-miaina. Tokony ataontsika ray aman-dreny na mpitaiza ny fanondrona ny fahatra isan-karazany amin'ny vatany. Zava-dehibe ho azy koa ny maneho ny fahafapony rehefa mahavita zavatra. Mila ampianarana mihinan-drery koa izy rehefa feno heritaona sy tapany. Ampianarana mamaha falelona dia tsy dia mbola madio tsara aza. Ampianarana mandray anjara amin'ny fanoloana akanjo. Rehefa feno 3 taona izy dia ampianaro azy ny tena anarany, ny taonany, ny toeram-ponenany, ny anarany ray aman-dreniny. Hoentiny mivoaboaka izy mba hiaraka amin'olona, hiara hifaly amin'ny hafa mba hahaizany fihetsiky ny hafa. Ny seha-pivelarana fahaefatra dia ny fampivelarana ny saina mampahalala ny zaza.
toy izany ny fahaizany hoe hosoloana izy rehefa tonga ny reniny miaraka amina lamba na zavatra iray miavaka misy lamba nolona azy. Aseho boky izy ampianary mamadibadika ny pejin'ny boky mba hiomanany amin'ny fianarana an-tsekoly. Rehefa mihoatra ny heritaona sy tapany dia tokony ampiana izy amin'ny fahafantarana ny tontolo, ny elanelana sy ny fotoana. Avy aloha izy hijery, hitsapa, handinika ary hikirakira. Moa kilalao azo taritina, azo atosika sy azo ravaravana izy. Rehefa mihoatra ny 3 taona izy dia efa tokony hafantatra ireo loko fototra, tokony efa mahay ny anaran'ireo fitaovana fampiasa andavanandro, tokony efa mahay ny anaran'ireo zava-manan'aina sy ny toetrandro, tokony efa mahay mamantatra tranga iray, tokony efa mahay mahafantatra zotra, fitodika sy manondro ny lalakale ihany koa izy. Ny antony nakataovanay an'ity hetsika fampivoarana ny zaza ity eto amin'ny fiarahamonina misy anay dia tafiditra ao anatin'ny paikady fampandrosoana ny fiarahamonina sy ny tanàna io hetsika fampivoarana ny zaza io. Ary ho atoko ny fampandrosoana ny tanàna rehefa lehibe ireo zaza ireo. Ka manentana antsika rehetrarehetra zany mba handray anjara sy havitrika amin'ny fankataovana n'izay fampivoarana ny zaza amin'ny fiarahamonina izay satria rehefa manana zaza kingasaina sy tomady sy vonontsika dia afaka mampandroso ny fiarahamonina. Tena nampiariko atsakany sy andavany tokoa ny fampianarana izay nataony anay ao anatin'izany ny fanabeazana sy ny fampivoarana ny zaza satria raha izany no tanterakitsika ray aman-dreny dia tena olom-banona sy ho kinga ireo zanantsika ireo any aoriana any. Hetsika fampivoarana ny zaza hatramin'ny fahaentaonany. Antoka ahatonga azy ireo olom-banona ao amin'ny fiarahamonina, afaka handray anjara feno amin'ny fiarikarena.